Miarabatsika tonga soa eto amin'ny MCTV Madagascar Christian Television. Misy fandarana mahafinaritra sady vaovao be ity manitra avy any an-danitra, miaina finaritra miaraka amin'ny fanahy masina izay iarahanao amin'ny Neny Zo isaky ny talata amin'ny 12 sasany eto amin'ny site ary eo amin'ny Facebook amin'ny 7:00. Miaina finaritra miaraka amin'ny fanahy masina. Vao maheno lohateny fotsiny tsika dia efa mientanentana sady satria eny tokoa tena hafa mihitsy zany miara-miaina amin'ny fanahy masina. Karaha iaraka amin'ny fanahy masina isika dia aleo mahafantatra azy misimisy hatrany hoe iza moa fanahy masina, inona moa mahafinaritra azy ary inona koa ny zavatra tsy tiany. Zany ny tena iarahantsika amin'ity fandarana ity. Fantenin'Andriamanitra voalohany izay iarahantsika androany dia arak'izay hitantsika rehetra ao amin'ny Jaona 4:12 ny 9:20 mivaky toy izao. Jesosy no niteny hoy izy, ary izao angataka amin'ny ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Tiany Jesosy indrindra ny mpianana niara-dia taminy kosa nandritra ny 3 taona sy tapany, satria manko neny Jesosy izay tiany dia tiany hatramin'ny farany. Nalahelo izy rehefa nahita nyreto mpianatra reto, nalahelo ny amin'izay ho fisarahana dia tiany promesiny hozy izy, angataka aminaray ary izy hanome anareo mpananatra hafa izay ho eo aminareo mandrakizay. Izay ny anton'ity fandarantsika ity dia ny hafantatra bebe kokoa ny amin'io cadeau fanomezana avy aminaray io izay nomena antsika asianao ato anatiko ny fanahy masina ary ao anatinao ny fanahy masina. Izy no mpampahery antsika, izy no mialoha lalana antsika, izy no mitarika antsika, izy ilay cadeau sarobidy indrindra ananako ary izy ihany koa no sarobidy indrindra anananao. Ilaintsika ny mahalala azy bebe kokoa dia izay ny anton'izao fandarana izao. Koa mirary ianao mba tena azoto iaraka fantatritsika hoe ahoana zany miaina finaritra miaraka amin'ny fanahy masina. Dia samy tahian'Andriamanitra daholo isika rehetra eto amin'ny MCTV. Feno voninahitra.